dia faly miaraba antsika rehetra tafahoana somatsara indray eto amin'ity vidéo ity. Ny tantara ifampizarantsika dia tantaran'ny ramatoa anankiray mitaiza kely, ramatoa sahirana eo amin'ny fiainana, mitady hiarina atraiza. Dia indray nandeha ary amin'izay fitadiavana hiarina izay indrindra no nandehandeha tany anaty ala tany ka sendra nandalo lavabato anankiray. Dia teo am-pandalovana teo izy no nandre feo nivoaka avy ao amin'io lavabato io, miantso azy hoe mandrosoa ramatoa, gagagaga izy miaino an'izay feo hoe tena nisy ve le feo. Dia namerina niantso fandroany le feo hoe mandrosoa ramatoa, ianao no antsoiko fa raha mila harena be dia be ato. Dia niditra ary izy, somary sadaikatra fa niditra ihany. Rehefa niditra izy dia talanjona, nahita ny volamena sy ny vato lafo vidy, vato isan-karazany tao anatin'le lavabato. Dia nandre feo izy nilaza hoe izao misy gony io, maka gony eo dia azonao fenoina amin'izay zavatra tianao eo, fa izao tsy manana fa tsy 5 minitra ianao. Dia nalainy ary le zanany napetrany eo anjoron'ny lavabato. Dia naka gony izy dia nifenoiny mifantona an'izay vatsoa hitany fa lafo vidy kokoa. Dia rehefa kaiky ho feno le gony dia taitra izy tsarony hoe 5 minitra ihany dia hikatona ny varavarana. Noho izany nikoropaka be izy dia mibatainy le gony, efa madiva ho feno vatsoa sy volamena. Dia niazakazaka mivoaka izy, tsy niraisiny ny zanany. Vao tafavoaka izy dia nihidy mivaravaran'le lavabato. Ny zanany tafajanona tao anatin'le lavabato. Mampalahelo ny fiafaran'ny tantara satria nimenaky ny ainy izay nahatonga azy hitady harena atraiza no adino tao amin'le lavabato. Inona no azontsika tsoahana avy amin'izay tantara mampalahelo izay? Dia izao, fananarana antsika fampitandremana mba ahaizantsika mametraka amin'ny toerany avy ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana, ka izay sarobidy indrindra no tokony notazomana mandrakariva na inona fiatsiana, na inona zavatra mety hanitona antsika eo amin'ny fiainana. Ilaina ny mitazona mandrakariva izay ho iverina ho sarobidy indrindra. Raha izay izao no sady nameny tanany anankiray mitazona an'le zaza sy le gony no nameny tamin'ny tanany iray izy ka lasa nivoaka dia avotra niaraka tamin'ny zanany moa ny harena azony ho antsika rehetra. Hoay, ho anao izay miaino eto dia tandremo tsara. Ny sarobidy indrindra tsy azo apetraka eo anjoron-trano fa tsy maintsy tazomana mandrakariva. Misaotra antsika rehetra, mirary soa.